Rava tompoko lafo tompoko vavy. Vakibalina ny volam-panjakana raha ny zava-misy ao anatin'ny orinasa JIRAMA. Tsy takona fenina manko fa mibaribary zao ny ala-bolam-panjakana ataon'ireo talepitantana ao anatin'izany orinasa JIRAMA izany, ary ny fanomezana tombony manokana ho an'ireo mpiray petsapetsa tao anatin'ny taona vitsivitsy ny tantanany ireo nomena andraikitra ao anatin'ity orinasa ity. Ny vahoaka no mibaby izany ary ny vahoaka manefa amin'ny alalan'ny faktura betsaka. Ny vahoaka ihany koa no manefa amin'ny alalan'ireo volan'ireo fournisseur mba handoavana ofana groupe sy ofana carburant izay iandonana izany orinasa JIRAMA zany. Tamin'ny omaly dia nisy ny fampiakarana ny raharaha izay nitoriana ireo tompon'andraikitra maromaro ampolony mahery teo anivon'izany orinasa JIRAMA izany, ka rehefa nanona teny anivon'ny pôle anti-corruption dia nitazony mamponja vonjimaika ny tale telo, ary napetraka ao mba fanaraha-maso ny fitsarana ireo ambony sisa, akoatry ny hoe namoahana didy fampisamborana ny tale jeneraly teo aloha sy ny tale kabinetra ary ny tale jeneraly mpisolo-toerana. Mikasika ity farana, rehefa nandeha ny tombana évaluation tao anatin'izany orinasa JIRAMA zany, na mety ho taloha kelin'izay tao aoriana ny fitsidihan'ny filoham-pirenena tany Nosy-be-Elville, ka nisy ny délestage mafy be teto Antananarivo, dia nisy ny fihaonana izay nitanterahan'ireo tompon'andraikitra voalohany eo anidiny izany orinasa izany. Teo ny minisitra mazava ho azy izay mitsabaka ao anatin'ny raharahany JIRAMA miandraikitra ny angovo, teo ihany koa ny conseil d'administration, dia tao ny fitantanana na ny direction. Taorian'izay dia naoraka tamin'ny fampalalam-baovao fa tsy hita-popoka ny tale jeneraly mpisolo-toerana. Antony zavatra iny na tsy naheo azy, indrindra tao anatin'ny fotoanan'ny évaluation, ka namoahana ny sarin'ireo tale anaovana tombana izany. Vaovao roa no mivoaka eo amin'ny fanaraham-baovao. Eo no milaza fa lasa niondrana any ivelany izy, ka nisy ny fahamaham-baovao tamin'ny alalan'ny fiaramanidina niala tany Faradofay niazo any Saint-Denis la Réunion. Fa misy ny famoaham-baovao sasany mikasika indrindra ny amin'ny hoe marary izy ka tsy afa-miatrika ny fakanam-bavana. Na inona nefa mbara manoloana izany raharaha izany, dia ny vahoaka client dia tokony hoandrianina, ary orinasam-bahoaka ny JIRAMA izay mitondra an'izany hoe service public izany. Dikan'izany manana ny tompon'andraikitra misahana ny serasera ny eo anivon'ny orinasa JIRAMA, ka tokony teo anivon'ny direction communication no namoaka fanambarana mahakasika ny maheto na tsy maheto na makarary ny tale jeneraly mpisolo-toerana JIRAMA. Ilaina ny mahafantatra izany satria tsy ny vahoaka lava izao efa sahirana tsy mihinan-kanina no mbola ampiriatina ny faktura lava sy miakatra no mbola potehana ny fitaovana isan-tokantranony, sady zara fa mahazo indray famatsiana jiro sy rano. Ka rariny raha mba hahafantatra ihany koa ny nalesy ny vola kirakirainy ireo mpitantana ao anatin'ny orinasa JIRAMA. Redevabilité normale izany manoloana ny asam-bahoaka eo anivon'ity orinasa resahantsika ity. JIRAMA iny dia hivoaka zany ny didy fampisamborana. Misy amin'izy ireo efa namoahana IST, tsy fahafahana mivoaka ny sistany Madagasikara. Fa mbola misy tafaporitsaka foana nefany eto Madagasikara amin'ny famoahana IST takireny. Matetika lalana ivoahan'ny mpitsoika eto Madagasikara ny any Nosy-be-Elville. Matetika lalana ivoahan'ny eto Madagasikara rehefa miala eto ny any Nosy-faly izay mihazo any Mayotte, ary matetika ivoahan'ireo rehetrarehetra izay mitsorika miala eto Madagasikara ihany koa ny any ny sisin-dranomasina izay tsy lavitra ny Sainte-Marie na any Atsimo ny Nosy any mahazo any Fort-Dauphin sy ny sisa iny. Rehefa mety sisin-dranomasina dia azo ivoahana avokoa, ahafahana mikaroka famonjena aina ho an'ireo rehetra izay nanao ny tsy mety na ho an'ireo rehetra izay manavotry ny ainy manoloana ny mety ho fikasana hamonoana ara-politika na mety raharaha-pitsarana goavambe mihazona ireny tompon'andraikitra ireny, ka anyerina dia manavitra ny tenany miala amin'ny Madagasikara. Tsy tafapetraka raha teo ny resaka fiarovana eto Madagasikara amin'ny resaka lafin'ny sistany, ka tsy magaga izany raha ohatra mibanaka ny fitsoahana eto Madagasikara na mety fidirana ihany koa. Mbola lasa miandry ny tompon'andraikitry ny filaminana izany, ary asa miandry ny eo anivon'ny fiarovam-pirenena ihany koa raha toka izay no tiantsika ho tsindriana. Fa ankoatran'izay, tao anatin'ny raharaha rehetrarehetra io izay nampiakapeo ny JIRAMA amin'ny alalan'ny syndicany, ireo
tombana tao ka nitenena ny teo anivon'ireo syndikany amin'ny hoe tsy mety io, tsara dalàna io, ary raha misy ny tena mamono an'ity orinasa JIRAMA ty de le ministra tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Fa nandeha soka mangina ny raharaha zay voalaza fa 2024 220 zay nanenjehana andre tompona andraikitra eo anivon'izany orinasa izany amin'ny fanodikodonam-bola be miopapana. De mivoaka indray amin'izao fotoana izao ny raharaha zay mahavoatonina ny ministry ny angovo zay miparitaka eny amin'ny tambajotra sosialy araka ty ahitantsika azy ity. Misy fifanarahana fanomezana fiarakodia 4x4 ho an'izany ministra izany taoriana ny fotoana zay nahanendrena azy ka ny volana septambra 2024 no nisy ity fifanarahana fanomezana 4x4 azy ity de ny orinasa JIRAMA no mivesatra izany. 7 ariary isam-bolana no endriky fifanarahana, ny ministra ny bénéficiaire na ny mpahazo tombony mpisitraka izany avy hatrany. Ambarany ty fifanarahana ity fa rehefa dila ny 4 volana ahafahana manolotra an'izany fanomezam-bola ho amin'ny fahazona tsikelikely ity fiarakodia ity dia azo ministra ara-dalàna izany ary amin'ny vidiny ariary. Magaga sy matalanjona raha ohatra ka orinasa efa mitsipozipozy eo trano JIRAMA, orinasa efa andala paharavana ary efa tatazan'ireo karana ohatr' izao fotsiny ny fahampitehany zany ary amin'ny lafin-javatra hitantanana ny orinasa dia efa mandeha any ambadika rehetrarehetra any, tsy resaka famatsiana ny solika ihany na famatsiana an'ireo gropy na fivarotana ny herinaratra izany fa hatramina resaka shopy aza dia miazakazaka mandady ny amin'ny hitatazan'ireo karana mitsiriritra ty orinasa mpanjakana ity. De mbola misy fanomezana tombony ary roitina ao anatin'ny volan'ny JIRAMA izany rehetra izany ahafahana manolotra, ahafahana manatanteraka ny sitrapon'ny mpitatana amin'ny alalan'ny tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny angovo zay ametrahana fanontaniana ny aminy hoe fangaha tsisy fiarakodia afaka hitondra ny ministra ny angovo ao anatin'izany ministera zany nandritry ny 10 taona ny isian'ny repoblika. Fangaha tsisy fiarakodia ahafahana miasa eny anivon'ny direction samihafa ka tokony alefany ministra raha ohatra ka somary efa ratsiratsy ny fiarakodiana ministra nampiasaina teo aloha. Fa maninona koa ny teo aloha tsy nitaky fiarakodia vaovao fa maninona ny ankehitriny dia mametraka antony fifanarahantony. Nefa efa izao ny zavatra mahazo ny orinasa JIRAMA ary efa izao mahazo ny fahampitehan'ny firenena. Fanodinam-bola ary fampiasam-bola mpanjakana amin'ny tsy ara-drariny zao. Nalaza manko tao anatin'ny volana vitsivitsy izay rehefa niresaka ny zava-misy eto Madagasikara amin'ny fitondram-panjakana de nilaza ny amin'ny hoe tena manao politika fitsitsina amin'ny alalan'ny austérité. Satria misy amin'ireo organisme rahatase io ny mpitondra fanjakana no ny foanana ary natao asa eo anatin'ny ministera. Satria misy an'ireo famoaham-bola sy fivoahana samihafa no ny feran'ny fanjakana ka betsaka ny volam-panjakana no tsy netsika. Kay misy volam-panjakana miodana ihany aty ambady ho an'ny sitrapo sy ho amin'izay mahafalifaly ny ministra zay nitendrena. De eo ihany koa ametrahana ny fanontaniana ny amin'ny hoe 7 ariary be zao no homena ao anatin'ity fividianana fiarakodia ity zay tokony havita zavatra zany ho an'ny fahasaranam-bahoaka vitsivitsy. Sy ny amin'ny hoe 300 millions d'ariary anoany ny vidina fiarakodia iray ho anna ministra tompony andraikitra. Ka raha ny tokony ho izany tokony hisy fanadihadiana hosokafana manoloana hatrangan-javatra ohatran'izao zay efa misy an'tota-taratasy miparitaka. Ary takiny any amalian'ilay ministra teny eo anatrehan'ny fiparitahany vaovao misy ankehitriny. Izy raha teo zay tsy nahavita misy aony amin'ny velorano faharoa nambarany filohan'ny repoblika ny amin'ny amezana angovo tsara ho an'ny rehetra. Koa takiny zany tokony hisy ratsana hetsika manoloana itony fifanarahana itony satria ny karazam-bola be miodina ao anatin'ny orinasa JIRAMA de endriky ny kolikoly avokoa raha nambarany Banque mondiale tamina projet zay fanotakina ny amerenam-bola zay nisy teo anivon'ny orinasa JIRAMA ary izao prime de performance zao sy ny sisa na ny solika zay misy mangalatra ara ao anatin'izany orinasa izany. Bankiropitra avokoa ny orinasa mpanjakana raha tamin'ity fitondrana ity ary tsy maintsy misy andrenesam-baovao ireo orinasa zay mba niantiera malagasy. Akoatry ny JIRAMA
ny Airmad, ny ADEMA, ny ACM, Sofitrans, ny SMMC, APMF, Croma, Secren, FCE, CNAPS, sy ny sisa. Miteny avokoa reo rehetrarehetra reo ankehitriny ny aminy hoe misy fitantanana tsy mahomby ary misy fahampiteny, tsy misy volam-panjakana voalaza ary zay miodina amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao fa misy fanodikodonam-bola am-panjakana. Ary ray am'ireny ohatra ny zavatra mitranga zay iainana ao anatin'ny SMMC. Raha eo anatin'ireny zavatra mitranga eo anivon'ny CNAPS. Ary ny zavatra iainana sy ny fahampiten'ny Air Madagasikara. Mahavalalana mijery ny zava-misy ankehitriny kanefa mangina manoloana izany ny vahoaka malagasy. Tsy afa-mihetsika manoloana ny fanirena sy ny fanidina ny vavana sy ny fampiroroana azy ny vahoaka malagasy. Ary nareo manam-pahaizana zay nanovo fahalalana ka tokony hiteny hanaitra aza ny amin'ny hoe vakibalina ny fanodinana volam-panjakana ary vakibalina ny fanolanana ny lalàna mba ahafahana manodina ny volam-panjakana any amin'ireo zay nomena fahefana dia mangina tsisy miteny avokoa na iza ankehitriny. Tsisy afa-tsy ny vahiny ny antoerana zay hanao pression hama ity olana ity. Izany no tokony hanamafisana ny fiaonam-be-pirenena ary izany ny tokony handinihan'ny rehetra farany zamaika fiaonana fa tiana aity ho rainy manonja potika le firenena. Ary raha mbola mitohy ao anatina volana vitsivitsy ny ipetrahany zao fitondram-panjakana izao de mbola hare scandale hafa, mbola hare grand dossier hafa, mbola hare hatramina fifamonoana amin'ny tompona andraikim-panjakana aza amina resaka raharaham-bola sy raharaha ana dossier mafana anatina faniriam-pahefana sy fitazom-pahefana avokoa zany rehetrarehetra zany na fitiavam-pahefana. Bolitsika ohatran'izay ny raharaha satria dia mby andala pahampitena faharendrehana Madagasikara ankehitriny ary ny fomba hanapitehana Madagasikara dia amin'ny alalan'ny vahoaka malagasy tsy avely hetsika sy tsy hiteny. Moa ve manak'izany malagasy ary azo leferina ve ny trangan-javatra toy izao. Zarandrehetra mandinika fa hatreo alohany androany zany zava-misy zany malaza. Makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy.